Vavaka isika. Tonga ny fotoana hamahananao anay iray ry Tompo. Ary mila mihinana, mivoky amin'ny teninao tokoa izahay. Raha te ho velona araka ny sitraponao. Mitenena miasa. Aoka ianao mihitsy no ampiorina amin'ny teny. Ary hampaniry sy hampitrebina azy. Tahaka ny vonafafy tamin'ny tsara. Dia manantena anao izay raha io, noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao, le teny tonga nofo. Amen. Araka izay fanambara teo, lohahevitra mpanjin'ny Efesekely manao hoe ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Izany koa no lohahevitry ny tenin'Andriamanitra izay isy ny afatra ho antsika anio. Ary noraisina manokana ao amin'ny Timoty 2:7, andininy 4:40 ka hatramin'ny 7:70. Timoty 2:7, andininy 4:40 ka hatramin'ny 7:70. Mbola ho aminareo hatrany anian'ny Tompo. Fantatsika tsara fa ny apôstôly Paoly no manoratra amin'ny Timoty, mpiara-miasa aminy, zanany ara-panahy. Ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra, rehefa tena atao indray mijery ny fiainan'ny Timoty, ny fitaizana azony sy ny fanofanana ny raisiny, dia tena hita hoe nitondra voka-tsoa, nitondra fahamatorana sy fahombiazana teo amin'ny fiainany. Ny fitaizana natao taminy dia ny fitaizana amin'ny alalan'ny fomba kristianina, izay mifotsitra be dia be amin'ny tenin'Andriamanitra. Voalohany dia jerentsika, manamora ny fitaizana zanaka ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Manamora ny fitaizana zanaka. Izany dia tarafitsika amin'ny fitaizana izay azon'ny Timoty. Iza moa Timoty? Timoty dia zaza metisy. Metisy satria Grika ny rainy, fa Jiosy kosa ny reniny. Araka izany tsy mora ny fitaizana mahazo azy satria kolotsaina anankiroa samihafa, ny kolotsain'ny ray aman-dreniny, fa tsy maintsy ho taizaina izy. Tany Listra izy no mipetraka, any Turkia ankehitriny izany. Ka ny tena nitaiza azy be indrindra dia ny renibe ny antsoina hoe Lois sy ny reniny antsoina hoe Eunice. Jiosy ireo fa tonga kristianina. Hitantsika amin'ny Timoty 2:1 sy 2:7 izany. Ary ireo dia nitaiza azy tamin'ny soratra masina. Izao no teny manambara an'izany ny Timoty 2 ihany, 2:1 andininy 5. Hoy ny apôstôly Paoly. Fa nisy nahatsiarovako ny finoana tsy mihatsara belatsy izay ao anatinao ry Timoty, izay nitoetra taloha tao anatin'ny Lois renibenao sy Eonika reninao, ary matoky aho fa ao anatinao koa izany. Tena misy fahendrena, misy finoana mafiorina tao amin'ny Timoty, noho ny finoana sy ny fahendrena nananany renibeny sy ny reniny izay nitaiza azy tamin'ny soratra masina. Izay ny fahombiazany fitaizana azo ny Timoty. Noho ny fahitan'ireo ray aman-drenireo tena modely, fa tsy hoe miteny fotsiny tenin'Andriamanitra, fa modely koa teo ny fiainana. Raha atao amin'ny teny tsotra dia izao, tena zaza endry, tena tanora endry Timoty noho izany fitaizana kristianina voaraina izany. Fantatry ny mpiara-belona taminy izany, ary tsy magaga raha manjary fantatry ny apôstôly Paoly koa azy. Ny apôstôly Paoly milaza an'izany ao amin'ilay Timoty 2:7-5:12. Fa hatry ny fony voazaza ianao dia efa nahalala soratra masina izay mampahendry anao, tena zaza endry, tanora endry Timoty, amin'ny famonjenan'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Rehavana naomby ny fitaizana amin'ny Timoty satria nataony fototra tamin'ny soratra masina. Ary dia tononina amintsika ray aman-dreny mananjanaka izany. Ary anisan'ny nahafantarana an'izany dia ny hoe na dia mbola tanora aza Timoty, tena mbola tanora, dia tonga mpitarika tanora malaza. Hoy ny tenin'Andriamanitra manamarina an'izany, Asan'ny Apôstôly 2:12. Tsara laza teo amin'ny rahalahatra ny Listra i Timoty,
satria tena na nitarika tanora izy. Ry havana, ry ray aman-dreny, ry zoky, isika rehetra misaoran'Andriamanitra raha mahana ray aman-dreny kristianina ianao. Misaoran'Andriamanitra fa fitahiana zany. Ary raha tsapanao fa mbola tsy kristianina ny ray aman-dreninao, mivavao azy. Mivavao azy satria tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny fiainanao sy ny fitazana voarainao zany. Misaoran'Andriamanitra raha mbola manana ray aman-dreny ianao ka hoe mitaona anao hivavaka, mampiditra anao hianatra sekoly alahady, mitarika anao hiara-manompo ao amin'ny sampana sy ny fikambanana. Averim-piany tena fahasoavana zany. Tsy tonga ho azy zany fa fandaharan'Andriamanitra. Zao ny tsarovy rakizy sy tanora. Rehefa ny fahazazanao sy ny fahatandroanao no ratsy taiza ianao, dia no avinao mihitsy ny simbe. Ka dia misaoran'Andriamanitra hoatom-bavaka ny ray aman-dreninao. Fizarana faharoa sady farany. Manamora ny fiaraha-manompo ny fifampizarana ny tenin'Andriamanitra. Manamora ny fiaraha-manompo ny fifampizarana ny tenin'Andriamanitra. Zany dia azo tarafina tamin'ny fiaraha-manompo niarahan'ny Paoly apôstôly sy Timoty. Timoty moa dia natsoina mihitsy hoe mpiara-miasa akaiky amin'ny apôstôly Paoly, indrindra tamin'ny faritra Azia. Ary ny mpandinika soratra masina sy ny mpandinika amin'ny tantaran'ny apôstôly Paoly dia samy milaza hoe tsy tanteraka arak'izay nahitantsika sy ahafantarantsika azy ankehitriny ny fanompon'ny Paoly raha tsy tao ny fanampian'ny Timoty azy. Ahoana moa ny fankahitana izy mirahalahy? Tamin'ny 10 misionera faharoa nataon'ny Paoly tany Azia, no nahitany voalohany amin'ny Timoty tany Listra any Turkia izay misy azy. Turkia izay fantatsika ankehitriny, hiara ny fizahan-toetra mafy ny horohon-tany izay efa mahery ny 2,4 ny maty. Vela kotsiny any iny aloha fa mba hitantsika an'izany hoe tena firenena kristianina hoe zany Turkia zany tany ampiandoana tany, fa ankehitriny izy moa ditsika mivadika silamo ny ankabeazana. Vao 20 taona monja, 20 taona mahery kely Timoty tamin'ny fotoana nahitan'ny apôstôly Paoly azy io, hitany tena ao amin'ny finoana. Mpanaompon'Andriamanitra nge vao mijery anao, miresaka kely vetivety, men'Andriamanitra fahendrena sy fahalalana hoe tena ao amin'ny tompo ianao. Tena mpitarika tanora. Babo mihitsy ny fon'ny apôstôly Paoly vao nahita azy. Ka na dia mbola tanora azy, raha ny kolotsana tamin'izany dia hoe tsy tokony mbola ndraindraikitra. Dia tsy nanaiky ny apôstôly Paoly raha tsy nampanatsony izy. Atsony mba hiara-iasa aminy. Tsy tonga dia natsony fotsiny tamin'izao nefa fa tena ny volavolainy. Tena nampianatra azy soratra masina matetika voalaza amin'ny tantara dia mitokana izy mianaka, miara-mivavaka dia mampianatra azy soratra masina ny apôstôly Paoly. Nefa tsy hoe fampianarana mivantana toy izany fotsiny, fa isaky ny mandeha mampianatra ny apôstôly Paoly dia hoetra manaraka azy. Dikan'izany mandray fampianarana koa i Timoty. Dia namola vola amin'ny Timoty izany tenin'Andriamanitra zany. Manjary tena tsy adin'ny Timoty teo amin'ny fiainany mihitsy hoe nahazo bagazy niaraka tamin'ny Paoly. Ary dia zao voalaza amin'ny 4:4 ny apôstôly Paoly mampatsiahy an'izany. Ianao kosa dia mahare tamin'izay zavatra nianaranao sy nampinonanao satria fantatrao izay nampianatra anao an'izany. Mba tsy lazany hoe nampianatra anao ny renibe anao sy ny reninao, fa za dia fantatrao fa nampianatra anao. Tena ohatran'ny karazana coaching mihitsy zany nataon'ny apôstôly Paoly tamin'ny Timoty. Mahatonga ny Timoty tena nandray andraikitra. Timoty ny tonga hiveka tao Efesosy any Turkia zany, zava-dehibe zany. Isaky mandeha mampianatra ny apôstôly Paoly dia omeny fitenenana tsikelikely Timoty. Timoty voalaza fa somary sarokenatra tamin'ny voalohany, izay indrindra mahatonga azy ny teniny hoe tsy nomen'Andriamanitra fanahosa sika fa fanahy mahery. Any hoe fantany tsisy hoe ianao voalaina dia olona tonga dia tonga lafatra, tonga dia mahay zavatra rehetra. Mety misy zavatra mampatahotra anao fa misy mpanompon'Andriamanitra mijoro zoky mampahery anao. Nanao izany ny apôstôly Paoly. Dia araka ny nambarako anao hoe tena nanampy ny apôstôly Paoly ange dia Timoty izay nofaniny ty. Ary tena tsapany mihitsy ny asan'ny fanahy masina.
arak'izay voalaza amin'ny 9:20 izay soratra rehetra nomeny tsindrin'Andriamanitra dia mahasokoa fampianarana. Fantatry ny apôstôly Paoly hoe tenin'Andriamanitra ny tsara romena raha molavola amin'ity Timoty ity, satria ny tenin'Andriamanitra rehefa tena zaraina amin'ny fitiavana, amin'ny fanetretena, amin'ny finoana, dia tonga ny fanahy masina tahaka ny hoe nanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina ho an'ireo nanoratra. Isika izay mamaky aty aoriana sy mianatra rehefa mivavaka, rehefa amin'ny finoana, dia omen'Andriamanitra koa ny fanahy masina hampahery sy hamolavolantsika. Dia niteraka fifankatiavana lalina teo amin'ny apôstôly Paoly sy Timoty izany fifampizarana ny tenin'Andriamanitra izany. Ka mahatonga ny apôstôly Paoly miteny isaky ny miantso amin'ny Timoty hoe zanako ara-panahy, zanako amin'ny finoana. Dia ireo ny toko voalohany. Ho antsika kristianina ankehitriny, ho antsika mpiray sampana sy fikambanana, dia koa ny mpiara-manompo rehefa mivory manokana ianareo tahaka ny ataon'ny Paoly apôstôly sy Timoty, azadino ny manisy vavaka, azadino ny manisy vaky-teny, ny manisy hafatra na dia fohy aza, fa mamaha olana maro zany. Manentana antsika mba ho tahaka ny apôstôly Paoly, mety eza mba ho coach anao rehefa mba zoky ihany, rehefa mba ray aman-dreny ihany, rehefa mba mivavaka taloha ny olona rehetra izay mety tonga taty aoriana. Mba tsy ririto zany hoe hampianatra sekoly alahady zany, mba tsy ririto zany hoe mpitarika tanora, mpitarika olona ho tonga tompon'andraikitra. Ka tena mba raisin'ny olona tahaka ny apôstôly Paoly anao hoe zoky ampana modely, mentor, zava-dehibe zany, ary ny tompo dia ho faly aminao amin'izany, hitahanao amin'izany. Ho antsika ankizy sy tanora efa voamarina amin'ny fiainana fa ao anatin'ny fahazazana sy ny fahatanjorana, dia misy olona ohatra ny ezahantsika foana ho atao modely. Dia amin'ny andro ankehitriny moa dia ohatrany hoe le olona izao tontolo izao izay indraindray amin'ny fiainana mivarolavo no manjary mambabo atsika. Fa mampianatra atsika amin'ny tenin'Andriamanitra raha teo ahomby ianao tahaka ny Timoty nahomby teo amin'ny fiainana raha ny fahendrena sy ny fandraisana dia olona endry, olon'Andriamanitra izany atao modely. Revana, tena vavolombelon'ny fahatsaran'ny tenin'Andriamanitra ny fitaizana sy ny fanofanana voaran'ny Timoty. Tsara taiza izy, ary tsy nahagaga raha ny amatotra. Izany moa ny vokatra andrasana rehefa afafy sy ampianarina antsika amin'ny tenin'Andriamanitra, miamatotra ianao ka afaka mandray andraikitra. Amarin'ny 7:70 mamarana ny teksta antsika izany, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonona tsara amin'ny asa tsara rehetra. Dia tsy gaga tsika raha tonga heveka mitondra ny fiangonana tao Efesosy, tao Turkia i Timoty. Rehefa tena miaina ny tenin'Andriamanitra ianao, na dia mbola tanora aza ianao tahaka ny Timoty, afaka manompo an'Andriamanitra, afaka mandray andraikitra ao amin'ny sampana sy fikambanana. Aza miteny intsony hoe mbola tanora aho, fa hain'Andriamanitra mamolavolanao amin'ny alalan'ny teniny. Dia hanampy anareo hatrany eny ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Amen.